katsaka amin'ny fotoana rehetra. La balance commerciale entre la Grande Île et la Grande-Bretagne penche en faveur de Madagascar. Le volume des exportations globales des entreprises textiles malgaches s'était élevé à 532 millions de dollars en 2016. Grâce à l'appui du projet United Kingdom Trade Partnership, ce chiffre devrait passer à 1,71 milliard de dollars d'ici à 2025. Ny fivondronam-be européana moa zany dia anisan'ny tsena lehibe tsy niala tamin'ny Madagasikara mihitsy na nisy ary ataontsika hoe somary fikorontanana teto amintsika teto raha lasa ny AGOA tamin'ny fotoan'androny ny fivondronam-be européana izay mbola ao anatiny eo ny Britanika mandraky ty ny androany no tsena nandehanany vokatra amin'ny resaka lamba sy ny textile teto Madagasikara. Ny textile manokana na ny famokarana akanjo eto Madagasikara manokana dia mietsara izy fa tsika no tsy maharaka. Itsika no tsy maharaka satria voafetra ihany ny fahafahamanao satria araka ny fantatrareo betsaka ny te anorona sy hanokatra entreprise amin'izao fa ny entreprise tsy afaka mandeha amin'izao fa mila jiro, mila rano akoatra ny olona iasa ao anatiny ny afaka hivarotana betsaka mihitsy ary manamafy an'izany zany zao fitadiavana fiara-miasa ataon'ny fanjakana britannique. Nous voulons renforcer la coopération ici. Nous avons 3 priorités à l'ambassade ici à Madagascar. C'est le développement, c'est la conservation et c'est le commerce. Et le Brexit peut représenter une forte occasion pour Madagascar. J'espère qu'il y aura un accord de partenariat économique signé entre la Grande-Bretagne et Madagascar. Nous attendons, nous espérons que ça sera réalisé. Et j'espère que nous pouvons aider Madagascar à réaliser sa forte potentiel, surtout dans le domaine du textile et des autres produits qui sont vraiment très appréciés en Europe.